Dia akafaliana trano etiko iarabana amintsika tsirairay avindray amin'ity zoma mahafinaritra be ity araka nireny fampahafantarany reny dia anisan'ny hira tena mahataranareo an'ity fandaharana destination malagasy ity mihitsy no entintsika eto araka nireny présentation zay hoentiko mbenombeny eo viana ihany mirinao viana ihany dadi love ka dia tonga ity ilay fotoana dia izy en personne mihitsy niaraka amintsika eto ary tsy amelantsika na dia somary teritery ary izay fandaharam-potoanan'izay fa mialohan'izany rehetra izany aloha dia aleo arabaitsika raha namana satria izay ihany koa izay mianadahy efa piona matetika ihany fa izany hoe izay izy vao niraisiko voalohany tato anatin'ity fandaharana destination malagasy dia tonga sy ianao raha namana dia ato anatin'ny fandaharana destination malagasy. Zany ndray lasa variana mijery anao tsy haiko hoe zavy nay niahantitra hoe anao ohatra ny mahay tanora zany. Tsisy majinika aminaty. Miarabantsika rehetrarehetra mijery TV Record ty amin'ny destination malagasy ty fa ela ihany zay. Ela zay. Satria tsy hoe nareo tsy tiana fa hitanao maro ihany ndraindray ny programme fa zao angamba ny sitrapon'Andriamanitra hoe fanena hita antsika mianadahy. Averiko any aminao le compliment teo hoy ianao hoe za ve ny antitra fa matetika ny artiste rehefa miakatra ny gradiny amin'ilay lazany io dia amin'ilay vola miditra am-paosiny ny kibony azy mandeha aloha fa ny dadi love tsy haiko hoe fananiana manokana orona indray no mandeha fananiana mihitsy ve le mitazona tel sa ahoana momba za zany tena marina za mikotrana zay zany tena marina za zany na dia tsy manao spectacle misy fotoana tsy manao spectacle za fa matetika tena miditra salle mihitsy milomay isaka amin'ny fomaraina dia spectacle ataoko regny mo hitanareo ihany fa kotrana reny satria adiny efatra eo sady mitsinjaka no mihira tena rythme be efa kotrana ndray zay zany hoe zany ny sport zany zavatra ilain'ny vatany zay ny tena marina fa mbola mafohy fotoana ho an'izay sport zay ihany dadi lova raha zay rythme ny mozika ianao zay tena tiako mihitsy ny sport. Zay zany le tsy ambaratelo fa tsy hoe rehefa mibotsina amin'ny paosy dia tsy maintsy hibotsina araka an'izay koa ny kibo. Anao ndray io reno any manko manambara hoe reno mampanambola hoany reno koa hozy akeo andrasy fa ho avetsy dadi lova maly an'izay fanontaniana izay karazanareo marika ihany iny fa inona ny vaovao zao hoe mbola dadi lova ihany zao efa ngamba efa hiditra 20 taona zay tato anatin'ny tontolon'ny mozika fa mbola eo ty ihany zay soran'Andriamanitra mbola mitety faritra hatrany ambanivohitra dia atongotra ny oran'andro ny poussière tena ataonay daholo zay zany le fiainana agnatin'ny kanto dia mahafinaritra le izy fa isorako an'Andriamanitra zay satria mbola nomeny vatana matanjaka tsara ny lehilahy mahafinaritra zay ngamba ny azo ambara mitony mozika dia zay koa moa zany ny antony andianana ato aminareo am'izao fotoana zao mba resadresaka hoe ahoana ny kantony dadi love dia ina ny projet ahoana ny zavatra karakaraina aiza ny clip vaovao mety hiresantsika eto satria zay manko zany ny faniriny mpakafy zany raha fanirinany mba hiresaka amiko mivantana ohatran'izao fa aloha zany mba ataontsika amin'ny tele izy mba mety zavatra hitahitany fanontaniana zany mba vaovavalintsika eto. Mariana ihany tsika ampijery ihany koa fa azonao arahana mivantana amin'ny alalan'ny page ny Facebook ny Record Madagasikara ihany koa ty fiarahantsika miaraka amin'ny dadi love ity fa zao dadi love matetika ny olona rehefa mitazana ny tokantrano any indrindra teo eo amin'ny toeranareo io na hoe te hiaraka hiresadresaka mirina eto sambatra peranga dadi love tsy mety voatsela tamin'ny herinandro lasa nandray any Mario somary anaovakobakoba tanana satria voatonona ny anaranao tamin'izay fotoana izay hoe ry dadi love reny ozy izy na tsy mamoaka clip ara miaraka amindriry likokninka ry wawa dia nenyreny tsy maintsy feno hipoka foana ny kanja ilalovany dia apetrako amin'ny dadi love amin'izay le fanontaniana hoe moramora aminao ihany ve ny ainana an'izay 20 taona izay satria matetika ho an'ireo mpijery dia tsy mahafantatra fa le clip mivoaka tsara be fa hoe mba nisy combat ihany ve ny ao ambadika an'ireny sa hoe inona ny anisany hoe mbola mampijoro any dadi love foana manoloana ny rivotry ny mozika izay iainantsika amin'izao fotoana. Ny tena fahitako anazy aloha ny tsy famitahana ny mpankafy zany hoe zany ny tsy famitahana mpankafy zao misy sansiny marobe zany hoe ny mpankafy be dia be ny te hitany zany dadi love zany anomboana anazy moa zany any amin'ny clip zany hoe ny fahaizan'olona dadi love agnatin'ny clip dia manao ambiance be mitsinjaka sady mihira dia mila iny zavatra iny no hitanjareo any amin'ny spectacle ary mbola tokony plus que ny igny ary fa bon za moa zany tsy hoe
hoe manambanimbany le namako artiste sasatra fa misy artiste tena ny organisateur mitaraina fa ianina teto tena hira efatra nataony tsy arakaraka zavatra hitany anatin'ny télé zavatra nataony teo de kivy be ny olona zay ary tenitenen'olona le mpikarakara tenitenen'olona aza verina ty tsony iny fa ny zavatra hitako matetika ny toerana ifandihananay de vao may mitady anay zany le izy de ohatra zay na zazo antaninao hoe ohatra hitako hoe Marovoay any Ambatoboiny any Majunga antaninao hoe fa impiry dadilovy ny tonga ny tena fa tsy haiko tsony hoe fa impiry satria isan-taona ny organisateur zany tena vao vita zany taona de fa mila anao ndray bakafy ny fahitako anazy zany za zany rehefa manao ambiance tena manao ambiance amin'ny fo tena hoe iainako mihitsy le izy ohatran'ny zazany le olona mijery spectacle tena hoe mampireve zay zany le izy fa ankoatran'izay ngamba raha sanatria hoe marary io moa zany tsy azo anoharana misy fotoana zany za misy fotoana maha-olombelona misy fotoana ndraindray tratran'ny tsy fahasalamana tena reraka ny vatana de nefa ajanona le spectacle ny olona tsy te halala hoe najanona spectacle no nantony iny voatery zany za tena miezaka foana fa tena manao zay fara faheriko ataoko fa igny angamba somary misy fotoana ndraindray somary milatsaka kely ny ambiance am'iregny ary za tsy maintsy manazava amin'olona hoe tena tratran'ny tsy fahasalamana fa zavatra mahalana be zany fa hatreto aloha ny vatana tena mbola tanjaka tsara ary ny feo tamin'izay nefa nivoaka ihany sareo mpanampy aoriana no mameno ka zay ny avantageny hoe rehefa manao live ka za moko zany tsy manao playback io fa live na zay zany manana choriste be de misy fotoana moa ny feo koa somary reraka fa efa haiko ndraiky ny miady an'igny efa reraka anao zay mila ampy torimaso anao mila ampy vitamine tsara ny calcium tsara de rehefa ampy torimaso tsara anao mivoaka foana ny feonao de efa reraka de ohatran'izay fa tsisy hoe tena hoe tsy nivoaka mihitsy ny feon'ny Dadilove mbola tsisy an'izay ndraiky aloha oui Dadilove teo hoe rehefa tsy mamitaka ny mpijery na ny mpakafy anao de mipetraka foana iny fitiavan'olona anao iny fa izy io koa nge Dadilove rehefa any anatina studio any de ohatran'ny tsara feo daholo zay mivoaka rehetra tsy hanonona anarana artiste tsika fa azahoako ireo marika maromaro na ny vidéo mihitsy no alefany olona aty amina fa neny Dadilove manokana zany anisan'ny mahasarotiny anao iny feo iny satria nisy fotoana ianao ohatran'ny somary nanao karazana casting atao anatin'ny pejinao anampy isany tarika de amin'ny maha-olombelona araka ny teneninao zay hoe mety misy fotoana ihany koa latsaka satria ireo dia ataonareo tena memaro de inona ny karazana ohatran'ny hoe sosikevitra hoentin'ny Dadilove ho an'ireo artiste namana hafa mba tsy hipetraka zay hoe aza mamita bahoaka ary zalahy na ary zavavy ka izy ty moako asa-panakanto ty fa be deabe ny magnano anazy de misy olona zany tsy egna hoe tsy tokony agnatin'ny monde ny mpanakanto izy fa mahita an'le hoe ohatrany milamina rangaha le manao artiste fa rehefa manao hira kely amin'ny karaoké izy rehefa mahazo tehaka kely izy de rapitso izy miditra studio na le olona koa zany mandresika anazy de rangaha fa metimety aminao izy tena malaza marina satria tsara le hira misy mpamorokira ohatrany ataoko manko za ihany mamorokirako fa misy ny artiste sasany tena olona mihitsy mamorokirany de hirainy le izy de manana moyen izy de ifainy le vola de avy any amin'ny studio tena amboarina mihitsy ny feo de mivoaka tsara tonga any amin'ny spectacle am'izay zay le nitenenao am'izay hoe tisy fanantenany le olona hoe ohatrany tsy voavoaka ny hirany de anatiny koa zany zay anatin'le teneniko hoe mamitaka ny mpankafy de lasa vetivety kely de fa tsy eno le artiste ohatrany ataoko manokana aloha za olona nitezana atao anatin'ny chorale tena hoe niaina tagnatin'ny chorale za tena marobe zany zavatra nianarako na fomba firana de zay ny mahasarotina na le nitenenao teo hoe manao casting mihitsy za rehefa mitady hoe manampy isa amin'ny groupe hoe mitady chanteuse mitady chanteur tena hoe ataoko casting mihitsy de hoe jereko tsara hoe ohatran'izao le izy de milamina zay de zay zany avantage ny olona niditra chorale sy ny olona mpira any amin'ny karaoké zany hoe fa niainako mihitsy zavatra taloha de zay ok aretako zay mbola tsy mety lasa mpira ihany fa mba mistilitile mitazona micro tsy ok ary mbola ho lavo ty resaky ty tsara ho fantatra zany rehetra zany satria raha rotina fandalovan'ireto grands artistes ireto ihany koa mba ahafantarantsika mpijery indrindra ianareo hiditra lalindalina bebe kokoa ao anatin'izay la mozika zay hoe ohatrotry ny ahoana ny tena iainana sy tantaran'izy ty fa tsy vitany araky ny tenenina hoe misy mipose kely hoe mety zany de iny fa miroboka nefa tsy arakaraky n'izay ny zavatra iseo avy eo fa tahaka ny mahazatra ary aloha hoe hatolo lorana hiry ianareo de avy eo indray zay sy Dadilove Ferneto de tavaverina somatsara Dadilove zay miaraka amintsika ino an tena titran'izy iny fa ndraindray tonontonongo fatifatana any fotsiny tsikirikitry
zay zany tsikirikitry voanivoaka iny iriny de eto anao hoe de ararotiko aloha nanomboka tamin'le hoe sokatra satria rehefa isaky mba mampafantatra nyty fandaran'ity de ny randadilova aloha zany de tsy maintsy ao anatin'ity fandarana destination malagasy any ka eny an-dalana andraindray efa nenin'ny olona hoe indray le miteny an'le sokatra iny tsy zany teny an'le sokatra fa dadilova reto iverena kely makasika ny tonikiranao satria iaraha malala ihany koa fa vomivoaka iny tsikirikitry de nazahoana commentaire somary tsy haiko hoe ohatrany ahoana fandraisan-dritry dadilova indray tsy haiko koa le olona le mpakafy anao mety efa miandry foana le hoe zao ndray de somary ohatry miova tamika hafa le filinina noentiny dadilova de nazahoana somary commentaire somary négatif zay izy iny fa rehefa nandeha nefa no fotoana nefa le izy mipoaka be naiza ianao de tsy maintsy etsy daholo aloha ny tongotra rehetrarehetra marina teneninao zay tegna marina teneninao zay izy manko niasa la mozika ary zay le mahasarotra anazy tena sarotra be ho anay zany le hoe mitady hoe inona indray ny zavatra mba tadiavin'olona ka mila maharaka ny ino moa zany toetrandro zay zany filazanay anazy dadilova moa zany bon za tsy manome tsina le mpakafy satria marina teneninao zay anao nga mamaky commentaire tamin'izy regny mamaky mihitsy tena be de be ny somary mafimafy ihany le izy za tsy manome tsina an'le mpakafy ihany ve sa tsy namposika le izy satria ny fahaizan'ny mpakafy anazy zany ny tonokira koa zany hoe zany ny hirako rehetrarehetra de misy tonokira ary tena hoe misy afatra misy ny henoina zay zany ny fahaizan'le mpakafy any dadilova fa za zany misy fotoana ndraindray mba mandinika ihany hoe satria le manao spectacle za zany ny fahaizan'olany zany dadilova zany rehefa hoe miteny any dadilova zany andeha monjy ny spectacle de fa soit mitondra lamba anakiroa na lamba anankitelo tsy maintsy zavatra tonga de ambiance be zany ary tena afapo be zany de any amin'ny spectacle za mahita hoe le zavatra tadiavin'olona hoa tena misy fotoana tena hoe tsy zavatra malemilemy na tsy zavatra hoe misy tonokira be enona be fa tena zavatra tokorotokorotoko zay foana ary tsy mihainao zany tonokira zany fa lefa misy zavatra ray de igny le azon'olona ka nesiheko le izy de igny hira igny zany tsy de hira tena hoe le agnatin'le izy io moko misy hiranay na nizary mpankafy an'le hira fa igny zany hira igny tsy agnatin'le tegna hoe goko zay ny tena marina fa nataoko ihany le izy ho an'ny mpankafy satria misy olona ihany hoe na de agnatin'ny olona folo tsy maintsy misy ray ihany ho tiany igny hira igny zara tsy nieritreritra hira igny hoe alaza be ohatran'igny fa ataoko le izy fa ny zavatra hanomezako tsy nany mpankafy fotsiny ohatrany tsy mahatoky anah ndray le mpankafy zareo zany ohatrany mieritreritra hoe rehefa nanao an'igny hira tsikirikitry igny dadilova de tsy amoronkira tsony fa de ohatran'igny fogna zany hira atao zay zany nanomezako tsy nany mpankafy hoe gaga be za mahita ny commentaire hoe zany olona mpamoronkira ary ny hirako zany tsy ohatran'regny ny hirako fa zavatra tsy maintsy ataoko satria ny hira zay tsy maintsy misy kely mba omenany reto ary zalahy le mpinampinana parakosoka reto mpinapinana godoloky reto mpinanina toaka gasy de omenany anjarany daholo zany le olona de nataoko le hira de maro be ny commentaire fa tapray am'izay gaga be za fa tena zay toerana andehananay naverina impolo hira agnatin'ny spectacle de tsisy miala ny olona misy olona zany olona avy any ambany vohatra be mijery anay hoe andeha jery an'igny hira tsikirikitry igny de zay zany le somary mahasarotra le mamorokira ndraindray hoe ina ihany le zavatra tegna tadiavin'olona ka zay mahatonga hoe essayenay daholo ny zavatra fa ny zavatra tsy ataoko fotsiny le manao hira vetaveta hira maneratsira vehivavy ohatrany hoe da hoany anao fa isaraka atsika fa tsy tiako tsony anao za zany tsy manao hira côté négatif ohatran'regny fa nina zany zavatra hoe mafalifaly ny tsikirikitry iny raha inonao ny tonokira tsisy hoe zavatra rahabe fa hoe ndao isary adala de iaraka anazy de na avy an'le tsikirikitry koa nientika am'le fomba fiteny hoe le tsiky avy am'tsiky zany hoe ninina zavatra ataonao ohatrany manome moraly zany le hira hoe na miasa mafy be anao zay le hitantsika agnatin'ny clip misy olona mitazona angady misy olona manasa lamba ohatrany mbola kamokamo kely zany zare am'voalohany rehefa mandeha zany le hira de lasa mazoto am'zay ohatrany hoe mitsikitsiky foana anao falifaly foana anao am'zavatra zany agny zany le sensiny le hira donc zany tokony zavatra am'sensiny tsara le izy hoe mampazoto miasa fa izy moa mpankafy hainao ihany rehefa misy zavatra tsy mety am'lohany kely de fa
somary miova kely koa le izy miova kely an'ilay fahafantarana ny dady lova matetika manko ny fanamariana zay miverimberina ihany koa indrindra ho anareo efa ela ny tezana tato anatin'ny la muzika dia hoe io fa lany bala amin'izay zareo dia ny eo ihany ny averimberina ny eo ihany ny averimberina dia mety hoe zay ny ohatrany hoe ataontsika hoe satria indraindray koa ny tena hoe maka ny toeran'ireo mpijery sy ny mpametraka fanontaniana na hoe mpaneho hevitra hoe somary nalahelo kely ve hoe aiza le dady lova taloha izay mihitsy izy ka zay le tsy hanomezako sinany zareo dia zay le izy fa tsara raha mazava e fa iny iriny loha raha ato aminay ato dia tena hira fanevanay dia satra anao dady lova izay no mahakasika niny efa niteneninao teo ihany hoe ianao tsy mihira somary négatif na hoe somary manambany vehivavy misy antony manokana ve zay misy antony manokana ka satria za olona nitezena anatin'ny fiarahamonina tena olona nitezena tao anatin'ny fiangonana raha-pivavahana zany dia za koa zany nitezeny bebenay zany olona tena mananatra be zay mahatonga anao hoe tena mahitsy be za am'le alohany izy andeha zany le andeha tiako tenenina moa zany alohany ody any amiray tena nanariny mafy mihitsy zany zay hoe anao ohatran'izao ny fiainana dia mba dia atao dia ohatran'ny tamberagny an-tsaiko foana zany le izy hoe satria raha anao hira zavatra ohatran'ireny za tsy maintsy misy anaraka le izy ndao tsika hiaraka hoe mba hisitrisitrika kely tsika roa lasa tsy maintsy anao ohatran'zay hoe hitarika olona anao ohatran'izay ve zany za zany am'le hira zay zany mahatonga anao hoe bon misy artiste namana moa manao ale zary malaza fa raha za manokana kosa za tsy manao satria tsy mety amiko le izy zay zany tena marina ok ary tsara fantatry izay manko ny tiako tongavana ao anatin'izay dia hoe inona no ataoko hoe ny zavatra nampiova ny dady lova tato anatin'ity mozika ity na zavatra mety tsy nampozonao mihitsy tamin'izany fotoana izany fa rehefa miaina an'le izy ianao aty amin'ny moment présent ity dia eo ianao vao tonga saina hoe ary izao ke ny zavatra noentin'ity la mozika ity tamin'ny fiainako izy aloha be dia be lasa tsy tafanaonao fahatany ianao talonanao foana za zany taloha olona tsy dia vakivakiloha zany ay le tsy mivakiloha very fa zavatra le fahatany nataonao taloha ya le fahafatany tiako tenenina zany ane izy zany somary sarotra kely le migerer an'le carrière zany sarotra be misy fotoana anao tsy afaka hivoaka be ohatrany hoana tsy afaka fanerasera be amin'olona ohatran'olona misy fotoana zany ianao tafasitrisitrika ohatra hoe na misy zavatra lasa tafividy zavatra hoe mba lafilafo anao mba mpiavaka amin'olona za zany taloha tena olona tsy makalagy zay zany tena marina fa misy zavatra kely fotsiny zany hoe mba rehefa artiste anao ohatrany misy barrière zany hoe ity ny tsy azonao atao dia ity ny hazonao atao dia zay zany le mahasarotra le izy fa izy ankapobeny aloha milamina tsisy olona tsy haniry hoe alaza tsara fa tsy hoe ilaza zavatra ratsy zany mahafinaritra le izy zany hoe mba misy tantara koa zany anao am'fandalovanao eto ambonin'ny tany hoe inona zay mba nametraka zavatra tsara akoatran'izay resaka hoe misitrisitrika ianao hoe tsy dia afaka mifanerasera be an'ireo mpiaramonina zany akory tsy midika hoe miavina ianao satria ianao fa fantatra be hoe ohatr'izao zany toetoetra ny dady lova zany ohatra hoe tsy moa manapakateninao alaiko ohatra kely fotsiny hoe ohatra hoe misy zavatra matezitra anao ohatra ho any amin'ny lalana anao asa hoe nidomin'olona ny tomobile anao dia tena le olona zany faute voaka anao agnatin'ny tomobile kay fa za marina artiste dia verandray mandeha fa raha za taloha iny tonga dia tena tsy maintsy tezitra be za tonga tsy maintsy iteniteny ianao fa miverina an-tsainao hoe artiste za dia ok zoko fa manaraka mba hitanao zany tonga dia satria le olona raha hitan'olona hoe iny dady lova miady an-tsena iny dady lova tezitra be tary nefa marary anao ihany le izy dia misy fotoana anao amin'ny ohatra hoe mandehandeha ohatra amin'ny spectacle anao igny le olona tsy anao tonga dia atsipizany ary zalahy toka anao ohatrohatran'izany dia misy fotoana anao tonga dia tezitra mafy be zany fa le amin'ny mampanakanto zany anao dia misy zavatra tsy maintsy le feranao na dia somary marary misy fotoana anao vao tenitenin'olona ohatrana anatin'ny Facebook zany natonga na any amin'ny FB za raha tenitenina amin'ny Facebook zany za tsy mba mamaly zany bon misy fotoana le raha ohatrany mahasoky anahy any tia maly za fa le mampanakanto zany anao dia aloha vela hoany zany fa raha nibandy taloha zany tsy mpanakanto zany hoe dia tonga dia fa sambety zany sa manko na arakaraka n'ity dady lova ty tany aloloha tany fa loatra avoaka conseil
Ny tiako atongavana dia zao iverena kely zay resaka zay satria ianao mbola ao anatin'ny fahatanorana sady eto ihany koa manao kopakopa tanana andririkambana sy ry mamonkambana fa amma tanoranao zay artiste aloha ianao voalohany marina hoe eo zay tokantrano Daddy Love sy ny fiainany ankohonany zay fa ny olona zay mijery aty ivelany dia hoe Daddy Love anay ty Daddy Love anay ty ahoana ry Daddy Love ny fomba igerenany reny olona mikikika anao na mety hoe mandefa message tsy nana mety misy satria vao tsy ela teo ihany koa ny destination malagasy tany Tamatavy dia nandray an'izy mivady Chaine sy Denise dia tena tafiteny an'izay misy Denise hoe misy raha ozy izy dia tena mandefa zavatra ridana ty any dia eto amin'izay apetrako amin'ny Daddy Love satria raha ry Daddy Love zao ohatrany mba tsy tenenako hoe tsy mipetrapetraka fotsiny ihany koa taloha zany fa nanao azy mihitsy mba tsy teneno mihitsy ka zay teneka lehilahy bôgôsy ny tena vehivavy maro ihany koa no te hiditra safady mamankambana non marina zavatra teneninao zay tena marina zavatra teneninao zay matovolahy moa zany matoa hoe zay ny matetika ananarako ny zandro kely koa avy afara zalahy rehefa tsy tapa-kevitra anambady va dia za manambady mihitsy aloha ataova aloha ny fiainany ataova zay mahatanora aloha satria rehefa manambady io dia efa zay le manambady ka izy le araka ny teneninao zay dia za zany mahatovolanaka tena olona nanao fiainana zay ny tena marina fa rehefa ny tena hoe décidé hanambady amin'izay dia respecté tokantragnoko dia zay nisaorako ny vady koa satria io manambady artiste tsy mora tena tsy mora le izy fa mila maharaka raha ny vadiko aloha tsisy problème fa reto zanako reto tady sary-piaro zareo taloha zany zareo rehefa mivoaka zay ohatrany mandeha any amin'ny ville manao course kely be dia be ny olona makasary misy fotoana tezitra mihitsy izy rovavy hoe maninona papa misy vehivavy marobe mitolotolona anao manoronoroka anao satria Daddy Love pasipiso kely dia ohatran'izany dia farany moa zany zatra ihany zareo ka efa papanay ty mpanakanto dia ohatran'izay azavena amin'izareo le izy dia fa ny madamiko aloha izy tena tsy isy problème satria alohan'izy hoe anambady hoe fanambady zay efa hainy hoe le toerana misy anahy be dia be ny olona mandefa message tiako anao ohatran'izany dia misy fotoana izy me foana mahita an'ireny dia nazaha koa ny tena re messagen'olona ty fa izy zany voatazony tsara le mahavady ny mpanakanto zay rehefa hoe anilan'ny mpankafy zany any amin'ny spectacle izy zany tsy apetrany mihitsy hoe ho an'ny mpankafy le izy fa rehefa ty amin'ny tokantragno moa zany hafa indray zay anjareo le izy ohatran'izay zay mahatonga anahy rehefa misy fotoana rehefa andeha tsangatsangana zay rehefa anao vakansy misy fotoana tena manangom-bola mihitsy manao sacrifice hoe mandeha any ivelany satria any manko tsisy olo ivaky lohany hoe iny Daddy Love zany mety parazara kely mba misy gasy kely roa telo efatra fa raha ty zany ianao andeha hagnano vakansy andeha Nosbe andeha ho any Sainte Marie tsy tranquille zany ianao vao mivoaka kely anao dia fa lany fakantsara ny fotoananao ray manontolo hoe mba hiaraka kely mba hanalazy miaraka mandeha manjanaka dia farany tsy maintsy any ivelany zany ianao mba mahatsaritsara hoe mba tranquille kely mba tsisy ohatran'izay deba naminareo ka tsy zay fa mba atao zay mba azo atao hoe atao zay azo atao ie sady inona moa ny lofosana raha tsy hoan'ny vady aman-janaka mba hoe hanomezana fahafapo any zareo ihany koa ie zay ny mahakasika an'iny nidirantsika kely ihany satria haiko ianareo tia raha zao niandro mihitsy hoe mba apetrao mirina le ohatra zao fa eto koa indraindray misy ihany ny azo apetraka dia misy ny tsy azo apetraka fa namaly ampatsorana moa Daddy Love dia akasitratsika izy ao anatin'izay valiten'izay taondray tiany mozika tena hoe mialohan'ny mandeha dia mandeha zany fotoana zany alefatsika indray aloha la muzika re aloha efa lava ihany zay resaka zay fa mbola misy ihany koa nefa ny resaka mbola tsy noentsika teto raha ohatra ka mahakasika ny Daddy Love sy ny mozikany ihany koa ny projet tsy azo adonoana fa ankoatran'izay dia ny resaka festival ihany koa amin'izao tena malaza dia malaza mihitsy Daddy Love anisany hitantaratra ao anatin'izay ihany koa dia raha tsy diso efa 4e édition amin'ny ty taona ty dia aleo ianao mihitsy nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay dia mipetraka ihany amin'ny fanontaniana fa hoe manina no anetsy fa mety diniko tamin'ny fampahafantarana hoe aveza marina moa zany Daddy Love satria mety misy mihevitra hoe antala misy mihevitra hoe ya be dia be mitena an'izay marobe olona mitena anao hoe tanta avy any antala ny mahatonga an'izay za zany ny papako manko niasa tao amin'ny finance
de tany Antala zay no affecté eo amin'ny 3 ans ngamba zay nipetraka atao zahany fahakeloko de marobe olona miteny hoe avy any Antala fa za zany tena marina avy ao Antsuy teraka tao Antsuy zany hoe ambany vohitra ny Antsuy zany agny ny tanindrazanay fa tao Antsuy zany niteraka de taony nipetraka de miteny moa nateo resaka festival efa malaza be tena manao mihitsy zahay de nisafidiko mihitsy zany ny anao festival ao Antsuy efa nisy ihany tao aminay efa nisy an'izany takombitsika zany nisy lampogna de fa tsisy moa zireo tavy afara mety nipikarakara ngamba mety efa tsy navita tsony de farany marobe olona miteny hoe manina Dadilove anao tokony mba manao satria be de be ny olona mba mavita de manina nefa atsika eto centre avy any Befandrina Mandritsara Port Berger Bealana de tsy maintsy makeo daholo rehefa ho any Antananarivo na ho any Avaratra de centre eo manina tsy atao de farany moa zany nandinika zahay sy madame koa de aleo ataontsika ihany le zavatra fa somary mafimafy ihany le izy fa am'izao 4e édition zao mba fa isaoran'Andriamanitra fa mba fa milamindamina le izy satria mba fa zay vao tena voafolaka tsara le olona hoe mba fa maromaro ny olona tonga surtout tamin'ny 3e édition teo mba tena mba fa netinety le izy fa mbola miezaka ihany ary zay mahatonga ane mbola manentana olona zay mifaritra fa mahafinaritra ao aminay nanao ko tokony mba tonga any aminay Antsuy fa mahafinaritra le ihany tena mahafinaritra ary mahay mandray vahiny tsara zay fa tongavany amin'ny dona be fa ataontsika tsara amity signaleko anao rehefa avy any ok inona ny tena mafy am'le izy Dadilove satria maro ihany koa ny artiste te amorona na hoe te hikarakara an'izany festival zany satria ny zavatra tsikatra manko amin'izao ohatra ny efa manana ny toerany avokoa nareo artiste amin'ny tanan'ireo festival ireo de indraindray ara le izy ohatra ny lasa karazana ohatra ny hoe tsy maninona moa miteny an'izany hoe fifaninanana madio na hoe fifaninanana any amin'ny tsaratsara kokoa de raha ho an'ny Dadilove manokana ilay mpandalo ve sa ilay artiste no tsy de mariska loatra sa le inona ny tena le tena mahasarotra anazy zany zay io zany tsy mitovy ohatra hoe maka artiste ray ianao imagineo na ny organisateur tena fa mafina hoe maka artiste ray zany mipetraka amin'ny toerana mpikarakara za maka artiste ray amin'ny zavatra fanomanana ny fandraisana ny artiste sakafo ahoana ny afapoan'reto artiste reto ahoana ny figérena hoe manakory fiakarana zéro sur scène fa ny festival nefa artiste be de be no alainao de ny artiste moa na ny musicien samby amin'ny lohany de mora be indraindray mety manome tsigny hoe zahay tarakely ny sakafo aiza ny sambranay tena be de be zany zavatra tena hoe alamina de eo koa zany le fiarahamonina an-tanàna de mila tena hoe taomina le olona ohatra hoe ria misy zavatra taomina kely ohatra hoe kakazo anamboarana an'ireto manana tomobile rehefa tsy maka amiray ianao de mety fa mahazo tsiny kely ianao hoe manina moa zany tsy tao aty aminay nefa festival zay mba tendre an'zay ohatra marobe zany le zavatra tena sarotra be le izy hoe fizerenan'ny carnaval ouverture reo autorité reo tsy maintsy omena invitation imagineo raha misy ray tsy mahazo adino fotsiny igny de fa fanomezan-tsiny be de izy zany tena misy fotoana ane za mahia mihitsy rehefa tonga le festival tena marobe zavatra rehetrarehetra fa isoragna ny ekipa rehetrarehetra zay miaraka mifanampina ny ray aman-dreny ao an-tanàna koa zany miaraka manandratra an'le izy de ohatrany moramora ihany le izy fa tamin'ny voalohany zay somary sasairana kely tamin'ny première édition sy 2e édition fa nanomboka 3e édition teo efa hitatsikelikely hoe atony tokony itolasana anazy de fa mety le izy ka zay le tomanay-nareo mba tonga any aminay fa mahafinaritra ny équipe destination zay ny rareny volana inona moa izy mois de juillet zany hoe natao hoe manalazy vita bac mihitsy le izy vita manalazy vita bac mihitsy zany hoe mba fa vacances ny mpianatra rehetrarehetra de mba afaka mandeha ny daholo ny olona firy andro zany raha ohatra hoe miala Antananarivo 4 jours miala avy eto Antananarivo manentsy andro ray fotsiny ane miala ataoko hoe miala 14 heures ariva aty any amin'ny folofolo maraina zany d'accord inga ane mba hitan'ny débanet ty resakitsika ty 23 24 25 26 zay zany date ny festival mois de juillet io 23 24 25 26 ok zay ny mahakasika an'iny festival iny fa raha ohatra indray ny Dadilove ny groupe Dadilove manokana hoe ahoana indray ny projet makaiza de makaiza satria mialohan'ny ty resadresakitsika mena daty io zao de vao tsy ela vao tonga tena hoe migadina eto Antananarivo ry Dadilove de natsotsika teto amin'ny destination malagasy de vita indray ty de lasa indray zareo de ahoana indray ny fandaharam-potoana efa hitanay aloha iny ny collision ma zay efa tokambatra
depaka be ato manao zavatra efatra zay amin'ny huile de depaka amin'ny collision bevalala sotabomba de misy ray ary farifaritra ambo manga kely zay fa mbola gelene tsara aloha ahoanany aizany mandeha aloha de aizany mamarana ny ambiance fa io moatra ny mazatra ihany fazatran'izay le pakafy hoe satria be debe ny artiste de misy ary manao zavatra enina fa za zany efatra mba assureko tsara hoe afapon'ny pakafy efatra any amin'ny toerana ray ia Antananarivo zany efatra zany spectacle ataonay zany hoe avy any amin'ny Coliseum de manenjika ohatrany hoe Bevalala Sotabomba de ohatran'izay zany le izy fa zavatra efatra fa nisy fotoana za tena nanao enina zay raha tsy diso za fa tena mafy an'le izy mafy an'le rythme satria miasa saina ihany ianao fa am'ty zany zay tsy maintsy moto mihitsy zany miarana am'izay tsy taraiky ary mba afaka mivalapatra kely koa zahay satria raha tomobile eo amin'ny embouteillage eo lasa sahirana zay zay zany le projet maventy zavatra ataonay akaikikaiky maventy de ho an'ny Majunga koa ma zahay mpakafy Majunga efa miandry ho an'ny Fianarantsoa zahay de be debe zany zay manko ny tournénay zany iazahanay hoe ohatra hoe mois de mai ray manontolo ohatra iny zany faritra Menabe sy faritra Itasy fa tsy hoe mifanipaka mandeha any Degonde fa ninay zany tonga de hoe am'zay mba tsy sahirana zay am'le voyage ohatra hoe mois de juin any faritra loatra foana zay mois de juin tonga ny mois de juin any faritra Sofia septembre de any faritra Diego de ohatran'izay zany zay de octobre moa zany zay mieritreritra ivoaka ny ivelany Madagascar ho any France mety ho any Mayotte koa ho any Comore zay zany amin'ny octobre ny fanaovana aorianan'le festival zany zay aorianan'le festival festival efa nisy fotoana ve Dady Love manokana ny enan'izany hoe tsy nampozina ilay fampisehoana mety hoe tsy nahazo olona reo tamin'izany fotoana zany mba niainan'izany ve nitarika Dady Love tena miainan'izany ka ary za rehefa tsy mahazo olona zany za tsy maintsy publieko mba avoaka le olona koatra hoe zao ny ambiance fa za le matetika magagana na ny musicien ko reo mahita an'izay zavatra zay rehefa misy fotoana tena hoe vitsy le olona gaga zay tena niary zalahy hoe misy artiste ne rehefa vitsy olona magnan'io zara ry hiakatra eo izy na zara tena hoe tsy à l'aise fa za ndre am'le olona vitsy igny tsy haiko fa lasa ohatrany manana force be zany ohatrany tiako be zany le manao ambiance miaraka am'zareo le kely io ary mety zay ngamba ny tegna satria za taloha zany nanomboka 2007 2010 io zany andeha tournée tena le tsy mahazo olona satria fitiavagny zay monira nataoko tam'izay le olona zatra ambiance de zany moa le bande kely le mira le hira malemilemy de tsy tonga le olona amin'ny spectacle fa re le olona vitsy kely igny zany tena le manao maximum za mamprevy zay am'foko de reny olona regny am'izay no mitondra teny am'le olona tagny fa tena tsy arakaraka netriretina le ambiance de zay no mahatonga anahy de lasa miakatra ny mpankafy fa tena misy ka misy fotoana tena hoe tsy mahazo olona fa io moa zany tsy mahazo olona io marobe ny ka mahatonga an'le zay izy zany sarotra be tenenao hoe tsy malaza ve ny artiste sa iny ndraindray mety misy fotoana hoe tratrany orana misy oranandro am'le toerana le spectacle nefa tsy maintsy alefa ny olona zany rehefa tratrany olona marobe olona tsy mivoaka trano rehefa tratrany orana de zay da misy fotoana koa misy faty am'le tanàna olona fantatran'ny olona be maty tampoka de sarotra amin'olona andeha hamonjy spectacle satria olona fiarahamonina le olona maty zay misy fotoana zany tena hoe taraiky ohatra hoe panina kely de taraiky kely de olona fa mieritreritra hoe tsy avy de misy fiantraikany daholo zay de misy koa zany avy mpikarakara le mpikarakara zany matoky loatra le artiste malaza de zarany poster misy fotoana zay tonga amin'ny tanànany ovina moa le izy fandehezanga anareo nefa am'lefa amin'ny tanàna gaga olona tsy fantatry olona hoe isy anao spectacle eto zay donc zany avy amin'ny organisateur mahatonga zay satria tsy ampy le comme tsy zay marobe zany le kany mahatonga hoe tsy fahazahoana olona fa io zany sarotra hoe iteninanao hoe le artiste avy eny tsy malaza fa ny artiste rehetrarehetra misy fotoana tsy mahazo olona daholo mavandy hoe zay toerana andehananay de tsy maintsy tsy marina zany isaorantsika Dady Love ny assume an'izay resaka zay fa ty Dady Love ohatra ny nandalo kely ao an-tsaiko ao efa nisy fotoana ve anao saika ny abandonne tamin'ity resaka la musique aty tsy marina zany tsy marina zany tsy marina zany fa nisy fotoana fotsiny za hoe tapaka zany hoe nanao baolina za de tapaka ny tongotra ty ny fémur iny le tadidiko iny resaka iny de tapaka za de tany Maroantsetra io tanao le rehefa tsy manao spectacle de noho ny fitiavako sport koa natonga an'izay de mba aleo zalahy mba ni-organiser mba anao baolina samby artiste de nisy somary ratsy zany le terrain tsy hoe nitaklen'olona zany na tsy hoe ny olona nanao anazy fa ratsy le terrain de za le tena le milomay mafy be andeha hamono baolina mihitsy tam'izay latsaka am'izay zany tongotry ty latsaka anatin'ny lavaka somary ratsy le terrain de nisy lavaka le de igny tonga de tapaka am'izay fémur de natao opération mihitsy nampidirana vy mihitsy ny tongotry io tany Antsirabe tamin'ny docteur Abona zay de
fa nisorona moa levia fa am'izao tena sava tsara izy ka iny mihitsy mampatonga na ko antany amerina kely an'izay fanontaniana zay hoe satria madady ilova de di manjy ie de tsy ho possible mihitsy ny olona ampijery anao zany tsy hitanao andia de nanahoana ny retournao tam'izany fotoana zany raha ohatra hoe somary apatsy hivantsika kely fotsiny somary serana kely ihany satria tany ampanotra aloha za tamin'ny voalohany rehefa tapaka de tena tsy mety le izy nandany 2 mois zany tany ampanotra fa tsy sitrana za nazara tsy afaka mitsangana de farany moa zany tena hoe nanapa-kevitra hoe tsy maintsy atao opération ihany de nentina tany Antsirabe tamin'ny docteur Bona zay de nasina vy tato de après 6 mois zany za rehefa natao vy forme tsara de fa tsy mitondra béquille de mandeha normal de afaka nanao spectacle fa izy fotsiny zany za somary lasa tafitandrina tsy tokony haninona le satria fa mitoly taolana vao may mafy ery izy misy an'le vy fa za fotsiny zany hoe mieritreritra le misy an'le vy lasa tafitandrina kely za de za mitsinjaka moa ny hitan'olona hoe tongotra ny tena miasa fa tam'izay fotsiny de lasa tsy de nampiasa tongotra loatra za fa presque ato amin'ny andilana fotsiny zany le nokaohitra zay fa izy tonga de na olona gaga hoe ohatra tsy tapaka sao de mba andenga ihany le bantina ka zay mihitsy misy resaka nandeha koa ny makasika ya de gaga be le olona hoe sao de hoe fitazomana laza hony misy artiste hony mody manao maty ary ninazy io mety natao hoe mody folaka fa tena tapaka zaka de farany am'izay moa zany après 2 ans nisorona le vy de vao may natanjaka am'izay satria zatra le misy vy tao de vao nisorona vy de lasa ohatrany maivana kely zany tongotra de am'izao tonga de vao may natanjaka de am'izao mitovy amin'ny ohatrany tovan'le taloha ary mbola lombolombony ary lombolombony aloha izy tsy ampandisitsika eto ie mankasitraka ny Daddy Love aleo ty irahira ity ny amaranantsika ny fiarahana fa aorianan'ity tsika tena hoe hifanao veloma am'izay tsika mianadahy fa lafy zay resaka zay mety ka mamy satry de hoe hiaraka eto foana fa zay niditra teto ny arahaba de ahoana kosa ny andeha ody de tsy hanao veloma fa inoko sy antenaiko hoe mbola ho maro ireo fiarahantsika atao anatin'ny fandaharana destination malagasy Daddy Love fa ny androany aloha ho taperitsika eto na de somary nioatra kely zay fotoan'izay de mankasitraka fa inona ny afatra avy any amin'ny Daddy Love hoe tsika maranana n'ity fiarahan'ity ny afatra avy aty amiko aloha aza miala ny midiran'Andriamanitra zay aloha ny zava-dehibe tsy napoziko be zay teny Daddy Love zay aza miala ny midiran'ny tompo hoe ninona zavatra ataonao de ankino aminy foana fa io rehefa ankininao aminazy de mandeha normal ny zavatra rehetra de mankasitraka anazy aloha tena mankasitraka anazy ambony marobe tsy nieritreritra hoe averiko hoe le teny hoe avy tapaka Daddy Love marobe ny olona tsy nieritreritra hoe mbola hitsangana mahitsy nohony zay fitiavan'Andriamanitra zay de mbola naverina ka mankasitraka antsika rehetrarehetra indrindrandrindra ho an'ny mpankafy koa ny fianakaviana rehetrarehetra zay manohana ianareo zay manampy anay mpanakanto indrindrandrindra am'izao destination malagasy zao fanampinanay ho an'ny mpanakanto zao satria be debe ny olona mba teresaka aminay fa zao zany mba ahafany hoe mba maheny bebe kokoa hoe momba zany Daddy Love zany de mankasitraka ny ekipa rehetrarehetra merci ny musicien Daddy Love koa zay manohana nahatra anay trano satria teo fona ry zalahy fa firtaona zay mbola miaraka ao zay miaraka miketrika ao na de somary mafimafy ny asa fa mbola eo ary zalahy manohana de mankasitraka atsika rehetrarehetra mbola be debe ny fiarahana maro ny hira vaovao zay voaka ao ary matokisananareo mpakafy na de hoisy ohatraohatrany regny tsikitsikirikitry regny fa matokisanareo fa le Daddy Love zany de mbola Daddy Love ihany ary vao may Daddy Love fa mino hafa zavatra ataoko de ho tianareo foana zay ngamba ty saika adiniko tsy haiko inona mahatonga ny olona mety mahita ny direct anareo amin'ny rahalahy matetetika angamby Daddy Love sy Jerry Marcos angao ny sy featuring ivoaka sa ohatrany hoe mifanakaiky zany nareo tato ato Jerry Marcos be de be ny artiste zay namana izany zoko be anisany tena hoe manampy anay mpanakanto na amin'ny hoe conseil ohatran'izao izy koa zany matetiky monko zay artiste rehefa samby hoe artiste malaza zany de misy sasany mipiripirina any na de zay zokizokindreo tsy de te lalala le zandry madinika fa raha Jerry Marcos aloha misy fotoana izy mihitsy ny miteny hoe zandriko aiza anao de mba andeha mankely anao any zay de mba tongava aty an-trano de mahafinaritra tsy mametraka hoe le mahazoky le hoe artiste malaza izy fa tena hoe mametraka hoe zandriko reto de
manakaiky an'rety foana zany ninona zavatra hoe mitranga zay remarkao zany na de hoe tsy salama za de izy n'olona voalohany miantso ana de tamin'nisy fotoana tapaka tsy tapaka izy na isan'andro miantso ana hoe ahoana anao azy androko ahoana fanao zany ohatra hoe manana zoky ray aman-dreny zany zay managna anazy zay ny tena marina de izy moa hitanareo regny zay rehefa mifanena tena olona fampiblage zany fampisangisangy tsy de terre angamba aloha manaonao vidéo kely de maloha manaonao zavatra mampimampy zay zany fa ohatran'izay mihitsy zany zay ok fa ohatr'izay mihitsy le fifandraisana eny andre makasitraka de mirary soanareo de nena ty zavatra ty tena tsy matoko lolo mihitsy de ho teneniko eto masiny Daddy Love le keuriste anao raha nga tena mi chapeau tena hoe babo am'le feo tena zay miaingany ray mamany avokoa zay miaingany ray mamany avokoa fa tena hoe ekipa zany ay tena hoe babo tena nainy safidy ianao sady nahazo koa ianao nahazo anazy zay mihitsy le maha Daddy Love any Daddy Love ie zany tsy midika hoe tsy tsara ny feo any Daddy Love zay fa de mirary soantsika rehetra de mirary soan'ny tarikitsika isoanandreo mpiaramiasa rehetra amin'ny heriny moa tsika de mbola indray mpanakanto hafa indray eto de efa mampafantatra atsika mpijery sy mimpanaraka ihany koa fa de hiaraka amin'iry zareo avy eo amin'ny tarika dilaine indray tsika amin'iny fetin'ny paka sy ny alatsinainy mipasika iny de ara hoatrany ny fandaharana destination malagasy fa de izay indray ry aloha ny fiarahantsika niaraka tamin'ny Daddy Love aloha hoe